Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Halleloia, miderahan'i Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Ivavaka isika. Ray malalo, miondrika manoloana ny fitiavanao zahay amin'izao ora izao. Mangataka ny famindram-ponao dado, satria fantatray tokoa fa tsy mendrika nanona ny anaranao aza. Mangataka anao mba hanomezanao anay ilay indra fonao lehibe indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no anatonanay anao ankehitriny. Koa dia miondrika mpanetretena zahay Jesosy Kristy tomponay io, ary dia matsiaro tokoa fa tsy mendrika, tsy tanteraka manoloana ny voninahitra. Mifona aminao Jesosy malalo, amin'izay rehetra mety nampalahelo anao na tamin'ny tian'io tiany aza. Koa dia meteza anao tompo, hanome ny famindram-ponao satria ny teninao milaza fa havaozinao isa-maraina tokoa ny famindram-ponao aminay zanak'olombelona. Irao Jesosy malalo, ny fananao mahery hampianatra, ny fananao mahery hanoro lalana, ny fananao mahery hampahery amin'izao maraina izao. Petraka feno ampilatananao ny zavatra rehetra, satria tsy mahefa na inona na inona tokoa raha misaraka aminao. Misaotra anao zahay Jesosy, misaotra ny dera ny haja ny voninahitra dia atolotra ianao. Ry ilay masina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina tsara indrindra. Halleloia. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary dia mbola ampitomboina amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Mihatsara ny fanjakan'ny lanitra. Izany no lohatenin'ny fampahirezana amin'ny tia maraina ity. Koa hojerentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy nosoratan'i Matteo. Matteo 20:9-20 ka hatramin'ny 4:30. Matthieu chapitre 20 verset 29 à 34. Ovakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy, ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana. Ary noho nireny fa Jesosy no nandalo, dia niantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo zanak'i Davido. Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika miantsoantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo zanak'i Davido. Ary Jesosy mijanona dia niantso azy ka nanao hoe: inona no tianareo hataoko aminareo? Hoy izy taminy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony, ary nahiratra tamin'izay izy dia nanaraka ny Jesosy. Amen. Ray masonao, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jeriko, tanàna mimandagoavana izany, nefa indrisy rava tamin'ny andron'i Josoa. Ny fampahirezana omenantsika amin'ny tian'io ty amin'ny alalan'izao teny izao dia misy fahamarinana 3 lehibe. Araka an'izany teny izany dia azo lazaina fa azo antsoina amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, satria miara-monina amintsika ao amin'ny fanjakana izy. Ny faharoa dia mifidy ny malemy Jesosy, ary ny fahatelo maheno antsika Jesosy. Hoy ny fanamarinana voalohany hoe azo antsoina amin'ny fotoana rehetra ny Tompo.
miara-monina amintsika ao amin'ny fanjakana izy. Ny boky nosoratan'ny Matio mantsy ry havana dia natao ho an'ny Josy aloha mba hinony fa Jesosy no Mesia. Zay koa hoe taranaky Davida. Ka izany indrindra no nanambaran'Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny feon'ireto roa lahy izay jamba izany, tamin'ny feo mahery niverimberina hoe ry tompo zanaky Davido, arak'izany ary amin'ny mahatompo azy dia afaka antsoina amin'ny fotoana tsy misy fetra Jesosy na aiza na aiza, ary amin'izany dia vonina hatrany izy hamahan'ny olantsika. Satria mantsy ry havana tsy misy miafina amin'ny raha teo ny aty ny fiainatsika rehetra. Azany natonga ny bokin'ny mpanao salamo 150 milaza hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Noho izany ary ry havana dia aza reraka miantso ny anaran'ny tompo ry havana isika, indrindra anatin'ny zava-maro samihafa rehetra mety mifamaofao amin'ny fiainatsika fa miara-monina amintsika atao anatin'ny fanjakana Jesosy. Maheno izy ry havana malala, maheno ny antsotsika izy ry havana. Nefa kosa ka ho fantatsika mialoha fa ny famonjena ny fanahitsika aloha no lahara-pahamehana eo anatrehan'Andriamanitra. Azany indrindra natonga azy milaza hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Zany hoe izay tsika vao afaka migoka ny zavatsoan'ny fanjakany. Tsaroana mantsy n'izao tenin'ny jamba roa lahy izao raha niantso izy hoe tsy mbola nangataka izy aloha hairato ny masonay fa nisy zavatra notononony aloha voalohany indrindra. Ahoana ho izy eto? Mamindrafo aminay ry tompo zanaky Davida. Endrika fanetretena mantsy zany manoloana ny tompo ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Eny fantany ireto jamba ireto aloha fa ny fahotany no mety tsy hamalin'ny tompo ny antsony amin'ny mahampanota azy ka dia zao nangataka famindram-po izy aloha. Isika koa sao mbola misy heloka tsy nibebahantsika ry havana ka mety izany koa mety ho sakana mbola tsy azahoantsika ny valim-bavaka, andao hakatahaka izao nataon'ny jamba roa lahy izao hoe mamindrafo amiko ry tompo zanaky Davida o. Ny helokitsika tokoa mantsy efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ary dia matetika ireny no tsy ahitantsika ny voninahiny. Fanamarinana faharoa teo, mifidy ny malemy Jesosy. Mifidy ny malemy Jesosy. Ny zavatra magaga amin'ity Jesosy tiatsika ity ry havana dia mifidy olona voahiliky ny fiarahamonina ny tompo. Azany natonga azy nilaza any amin'ny Korintiana voalohany andininy 7:20 hoe ary ny malemy amin'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Hitatsika mantsy ny toe-panahin'ny reto vahoaka raha ny antsoantso nangataka famindram-po reto jamba. Jereo moa ny faniliana nataon'ny vahoaka azy ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina. Zany ny voalaza eto. Ka na dia voarara tsy hanao tsy hiantsoantso ara ireto jamba ireto ry havana dia zao tsy mba nanao tsinotsinona n'izany Jesosy. Na dia voarara koa aza ireto vahoaka ireto tsy hanao tsinotsinona ihany koa ny manaklema na ny madinika
satria zany mantsy ny didy ao amin'ny zanak'Israely araka ny voalazan'ny Deutéronomia 7:20 hoe voaozona ozy izy izay mampivily lalana ny jamba. Voaozona izay mampivily lalana ny jamba. Dia tsy nanaja izany ireto vahoaka ireto. Kanefa nataon'Andriamanitra tao anatin'ireo jamba kosa nefany ny finoana azy izay nampiasainy rahateo mba hitondra fanasitranana ho azy ireo. Isika koa ry havana, tairin'ny Tompo koa isika, tairin'ny Tompo isan'andro ny fanahintsika mba hino sy hankato azy isika. Izany hoe amin'ny fotoana hahatongavan'ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika dia fanararaotana koa izany mba hirosotsika amin'ny fanakaikazantsika azo bebe kokoa. Fa efa tonga ny zanak'olona ry havana hitady sy hamonjy ny very. Mifidy ny malemy Jesosy. Sika izao mety malemy noho ny otasika, mety malemy noho ny aretitsika, mety malemy noho ny zavatra maro mifamaofao amin'ny fiainantsika. Andriamanitra tsy mba manao tsinotsinona ny madinika izy. Kanefa miantso atsika ihany koa amin'ny alalan'izao teny izao mba hananatsika koa fo hanantona azy ahatonga atsika hankato hanararaotra izany fahasoavana lehibe izay vitany teo Kalvari izany, dia nanolorany tenany ho atsika izany, azahoantsika fanasitranana, azahoantsika famindram-po. Fa izay manantona azy manko tsy mba misy olaviny. Mifidy ny malemy Jesosy. Ny fahatelo, maheno atsika ny Tompo. Ahoana hoe maheno atsika ny Tompo? Hoy mantsy ny 7:4 ary Jesosy dia onena azy ka nanendry ny masony. Mahari-po sady be famindram-po. Zany ane ilay Andriamanitra ivavako sy ivavahanao hoe oneny ane izy amin'ny hoaditsika io, amin'ny hotarainantsika io, onenantsika isan'andro ny Tompo ry havana. Fa hoy mantsy ny teniny fa tsy manao tsinotsinona ny fahorian'olo tokoa izy. Fa Andriamanitra ozy tsy hanome rary ny olom-boafidiny va? Izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Hoy Lioka 5:17. Fatatsika tsara zany teny zany tamin'ilay vehivavy mpitondra tena izay nahery nangataka. Ilay Andriamanitsika dia mahay ny zavatra rehetra ry havako. Mahay ny fagagana izy. Teny rahateo zany, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va? Mahay manasitrana izy. Eny na ny manangana ny maty aza dia tanterahiny izany raha tiany ho tanterahiny rahateo. Tsy voatery mamaly eo no eo koa nefa nisy ry havana malala, satria manana ny fiandrianany sy ny fotoanany izy. Ka izao anefa mila maharitra miantso azy isika. Mila maharitra miantso azy anefa isika, sady efa nibaiko atsika raha teo amin'izany koa izy ny mba tsy hitsaharantsika miresaka aminy. Azany natonga ny Paoly any amin'ny Kolosianina 4:2 milaza hoe mahareta amin'ny fivavahana. Mahareta amin'ny fivavahana. Havana malala. Omeny ny Tompo safidy isika amin'izay zava-dehibe tokony angatatsika mba hatratrarantsika ny fiainana mandrakizay. Andao ry havana hangataka ny zavatra maharitra mandrakizay, fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra tao. Rehefa mahasoa atsika dia omeny atsika izany. Fa raha tsy mahasoa atsika kosa dia tsy omeny atsika izany. Anatin'izany rehetrarehetra izany, ao kokoa atsika hankasitraka ny fitantanana isan'andro. Ninona valimbavaka izay omeny Tompo isanao dia ampianariny koa atsika hankasitraka izany. Araka ny nataony tamin'ny ireto jamba ireto dia nanaraka
any Jesosy izy rehefa nahiratra ny masony. Izao sy ianao koa ry havana, amin'izao maraina izao dia tia ny tompo ampahirezina fa maheno vavaka izy. Tena heno ny vavaka. Araka ny voalaza ny soratra masina hoe tsy mba Andriamanitra lalindalovana tokoa izy sanatria fa maheno ny tarainantsika. Andao ry havana, iandry ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny faharetana, iandry ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fifaliana, iandry ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiadanam-po sy ny fiadanam-tsaina, fa ny teniny dia tsy miverina ny aminy. Dia ilay teniny milaza tamintsika tokoa hoe indro aho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Miay ny aza ny nomenantsika, moa tsy omenantsika maimaimpona koa va ry havana ny zavatra rehetra. Anio hoy ny tenin'ny tompo ary hoe azo antsoina amin'ny fotoana rehetra ny tompo satria miara-monina ao amintsika atao anatin'izao fanjakana metrany antsika izao. Ary dia tsarovy ry havana fa mifidy ny malemy hatrany Jesosy, tia ny madinika Jesosy, ary ny farany maheno ny tarainantsika Jesosy. Omeo an'ny tompo ary ny fotsika andao hanompo azy. Ninonina lalatsarotra, ninonina hamafin'izao fandehanana hamonjy ny Jerosalema vaovao zao satria dia lalana mabeza izany. Araka ny tenin'Andriamanitra, ny tompo dia mitantana antsika hatrany hatrany izy satria ny fandresena nge efa vitany teo Kalvari. Araka ny teniny koa amintsika ny teny io hoe manoatra no ny mpandresy itsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Azy irery ny voninahitra, atsika ny faharetana sy ny firosoana hatrany hitady sy handroso ampiroborobo ny fanjakan'Andriamanitra. Ivavaka sika tompoko, misaotra anao Jesosy. Misaotra indrindra fa lehibe tokoa ny fitiavanao anahy. Lehibe tokoa ny famindramponao aminay. Na dia tsy mendrika an'izany fitiavanao izany aza zahay ankehitriny Jesosy, dia asehonao hatrany fa Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao. Tianao anefan'izay bebaka Jesosy. Araka izao nataony ireto jamba roa lahy ireto tompo, mamindra fo tompo ry zanak'i Davido. Eny Jesosy, manoloana ny zavatra rehetra ary ampianarinao anay tokoa izany. Fa izay anie vao miposaka ny masoandro dia manota ny zanak'olombelona ka alohany angatahana zavatra eo anatrehanao dia tianao zahay. Mifona, mibebaka isan'andro eo anatrehanao manoloana ny tsy fahamarinana anay sy ny tsy fahamasina anay. Kanefa anatin'izany rehetrarehetra izany, ampianaro hahatoko koa fa Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy ianao, Andriamanitra mpanasitrana ianao, Andriamanitra mamela heloka ianao, Andriamanitra manome zavatsoa ho an'izay rehetra mahatoky sy mino anao ianao. Ampianaro izay tompo hitombo finoana aminao hatrany. Ampianaro izay Jesosy hiaritra na dia ny fahoriana aza. Ampianaro izay Jesosy hitady ny tavanao hatrany ka tsy ho reraka amin'ny fanarahana anao. Io tompo ny vahoakanao ankehitriny manongila tsofina na mivantana na any anatin'ireny serasera rehetra ireny maheno izao tombavaka izao. Ka omeo aminy Jesosy ny tsorodranao masina manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray nanomezany zanan'ilay tokana mba tsy ho hisy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ilay nilaza amintsika hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ary ny fahasoavan'i Kristy Jesosy no ilazainy amintsika tokoa hoe anaka ataovy ho ampy ianao ny fahasoavako. Ary ny fiadanan'i Jesosy izay fanampanantenany no ilazainy amintsika hoe fiadanako no ameko anareo, fiadanako no avelako anareo. Izany ny toetra amin'ny fiainantsika isan'andro ka ilentika ao anatin'ny fotsika satria tiatsika tokoa ny tompo ho tanteraka amintsika tsirairay avy ene izany ary aoka hanjaka ty anatin'ny fiainantsika ilay tenin'ny tompo hoe moa tsy efa nandidry anao va aho, mahereza, matanja, aza matahotra ana mivadi-po fa indro aho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Misaotra anao Jesosy malalo, raisinay izany fitahiana izany ankehitriny
fa omenay anao kosa Kristy Jesosy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany sy ny zanak'ondry, ho anao ny saotra, ho anao ny haja, ny voninahitra, ny hery, ny fahefana, mandraka izay fa ho an'ny zanakao kosa ankehitriny ny fibebahana, ny faharetana amin'ny finoana ary ny fitadiavana sy fampandrosoana ny fanjakanao ety an-tany. Haleloia. Amen.